dia mbola amin'ny fivaliana indray no ahafahana miaraka amintsika indray ao anatin'izao teny fampahirezan'izao dia hivarakitsika. Jehovandriamanitra iray eny, misaotra anao fa tsy mitsahatra ny miteny ianao, na dia eo ary ny fiodinanay isan'andro sy ny fanaovanay atsirambina ny teninao, dia tsy mety mangina ianao, fa mbola maniraka ny mpanomponao mandrakariva mba tsy ho tahaka an'izay zavatra mitranga teo amin'ny fiainanay, teo amin'izao tontolo izao, teto amin'ny firenena, no zavatra hiatra aminay, fa mampianatra anay ianao, hanana ny toe-panaraka anao, dia ny fanajana mandrakariva amin'ny fepetra, na dia ao anatin'ny fiheveran-tena fa miadana sy mandry fa izay aza, satria mbola miaina eto amin'izao tontolo izao izahay, izay tsy maharitra fa misy fotoana voatendrinao aharavan'ity izao tontolo izao ity, ary manoloana izany toe-javatra izany dia mbola maro tsy tambisaina ny loza izay hiatra manerina izao tontolo izao, vokatry ny famafisam-pony vahoakanao, fanaovany atsirambina ary ny fianteherany amin'ny zavatra mahafinaritra. Ataoko sy mino izay fa mbola miala nenina ianao, ary mbola maro ireo mangetahita ny famarinany, tea mantatra ny fepetra rehetra apetraka ao mba hanana ny fiainana milamina sy miadana amin'izao ara-nofo izao, isiny ny fiarovanao tanteraka ary azo miantokako ny fiainana mandrakizay. Dia izany fanahinao masina izany minokatra indray ny masom-panahana ny tompo, ary mofo mino izahay aizanay mitahiry ka andehananay mahatoky sy mankatomy teninao, sy ho hiatramin'ny voninahitra ao ray amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Dia mbola faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Tsara ihany mampafantatra antsika fa tsy sangisangy ny antony hanaovana an'izao teny fampahirezan'izao, fa mba ho fampahirezana antsika mandrakariva ahatoky fa misy io Andriamanitra izay vonona mbola hiaro antsika, ary tsy vitany hoe mikapoka izy, manafay izy, fa ao anatin'ireny toe-javatra mitranga, fahoriana, loza maro isan-karazany ireny mahatombola velona aintsika, dia kofehy hitaritan'Andriamanitra antsika mba hahatonga antsika hifikitra tanteraka aminy. Ary ny anton'izao fampahirezan'izao ihany koa dia mba tsy hahatonga antsika ho tratra ny loza tampoka takan'izay zavatra efa nitranga teo aloha, fa mba hahatonga antsika hiambina tanteraka, satria betsaka ny zavatra tsy ampozina mety hiatra eo amin'ny fiainantsika, ary tsy maintsy misy izany rehetrarehetra izany, kanefa rehefa hananantsika ilay toe-po miambina, mitandrina, miomana, dia misy fomba ataon'Andriamanitra hitondrana famonjena ho an'ny isam-batan'olona raha mitatra hatreo amin'ny faritra. Raha ny tanjona kendren'Andriamanitra moa dia ny hatonga ny fireneny rehetra na iza ahafantatra fa tokana ny Andriamanitra, ary tsy misy afa-tsy Jehovandriamanitra io irery ihany no afaka mamaly vavaka sy mamonjy antsika. Resakantsika tamin'ny farany fa ao anatin'ny andro fanavotana, miaina vetivety satria mbola nofo isika ny amin'izany tombontsoa ny fanavotan'izany, fa ny zavatra ampitain'Andriamanitra amintsika moa tsy hoe zavatra mandalo ety amin'ity izao tontolo izao ity fotsiny ihany, fa Andriamanitra dia mikasaka ny hiadanantsika mandrakizay, ary ilay fanavotana haharitra amin'ny vanim-potoana izay hiavian'i Kristy eny amin'ny rahon'ny lanitra, ka hahatonga ny fahataperan'ity izao tontolo izao ity ny tanjona kendren'Andriamanitra ho an'ny olona, mba hahatonga ny olona hitandrina sy hiambina, ary hahatonga ny olona hizotra amin'ny lalina soritan'Andriamanitra. Teo anatrehan'izay tsika dia nijery fa ny fampivavahana izay tanterahana dia ny fampahori-tena, na raha atao mahitsy, mino fa efa fantatritsika izany rehetrarehetra izany, dia ny fifadikanana, fampahori-tena ao anatin'ny fitarainana sy ny fitomanana, ny takian'Andriamanitra ary
resantsika tany amin'ny boky ny Joely zany hoe ny zava-dehibe ao anatin'ny fifadikanina dia lalana anankiray napetraka Andriamanitra mba hatonga ny isam-batan'olona, hatonga ny firenena rehetra mihitsy ho tafaverina amin'i Jehova, satria tsy afaka hifototra amin'ny antokom-pivavahana izay mikinantsika isika, na dia maro isan-karazany ary ireo heverina fa fiangonana mitsangana ary rehantsika manerina an'izao tontolo izao, na dia eo amin'ny firenentsika fotsiny aza dia samy manana ny Andriamaniny, kanefa Andriamanitra tsy tonga dia mandringana fa mbola mampahafantatra ny olona fa tsy misy afa-tsy Jehova Andriamanitra irery ihany no tompo-marika amin'ny fitsarana ity zao tontolo izao ity, ary tsisy avabela manoloana izay fitsaran'Andriamanitra izay, ary tsy ho an'ny kristianina irery ihany nefa. Mahatonga ny tenin'Andriamanitra tonga amintsika hoe tokony hiditra ao anatin'ny fampahorintenitsika amin'izao vanim-potoana mialohan'ny fahataperan'izao tontolo izao zany. Tokony fahadianana tanteraka, tsy ny kristianina irery ihany fa tena antso atao ny fireneny rehetra mihitsy izay manatsofina ka tapa-kevitra ny hiverina amin'Andriamanitra, ary tsisy afa-miala manoloana an'izay rehetrarehetra izay, ka ndeha hiteny hoe ka rarahana roa kristianina zany fa tsy manjo anay izay tsy kristianina, fa tena miatra amin'ny rehetra ny valiny rehefa tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra, na dia nivo ny kristianina ihany koa ary dia Andriamanitra mitaona ny olona tena anaraka tsakany sy andavany ny marina araka ny voasoratra ny soratra masina fa tsy araka ny faharesan-dahatrany, ka miankina amin'ny faneketsika ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra, ny fiarovan'Andriamanitra atsika sy ny fanavotan'Andriamanitra atsika tsiraray avy. Zavatra tsikarotsika amin'izao vanim-potoana izao dia matetika ny faharesan-dahatry ny olona no tereny anaraka ny soratra masina, zany hoe tereny fotsiny izao ny soratra masina anaiky ny faharesan-dahatry ny nofo, kanefa tsy izay ny sitrapon'Andriamanitra, ary matetika eo no mahadiso hevitra ny olona manoloana ny tena fivavahana marina, satria raha ny marina rehefa tena hidiran'ho lalina ny soratra masina, tsy ny faharesan-dahatrintsika olombelona no tokony harahantsika, fa inona ny marina ao anatin'ny soratra masina, ka na mety amintsika na tsy mety amintsika, raha izay ny sitrapon'Andriamanitra dia tokony ankatoavina izay. Inona moa mahatonga antsika miresaka an'izay? Ny resaka mahakasika ny fampahorin-tena sy ny fifadikanana izay efa niresantsika tamin'ny farany hoe matetika ataon'ny olona fomba na fitaovana am-pelatana ny fifadikanana mba angatahana zavatra amin'Andriamanitra, mba hanomezana fahafapo ny filany fotsiny, mampahorin-tena ny olona, ny fahadianana ny olona, ataony daholo ny fomba rehetra, fa rehefa tena jerevana ny toe-panahin'ny olona dia Andriamanitra mahita fa ilay toe-panahy ananan'ny olona tsy mifanaraka velively amin'izay zavatra takiany ny tenin'Andriamanitra, ary izay indrindra no tokony hidirantsika lalina ao anatin'ny soratra masina mba hahafantarantsika ny tena sitrapon'Andriamanitra, tsy hahatonga antsika ho diso hevitra ny amparany ka ho tonga amintsika amin'ny fahatanterahana ny tenin'i Jesosy Kristy izay milaza hoe maro nanao amiko amin'izany vanim-potoana izany hoe tsy efa naminany tamin'ny anaranao va izay, tsy efa nandroaka devoly tamin'ny anaranao va izay, tsy efa nanao asa mahagaga tamin'ny anaranao va izay, azontsika tohizana koa izay, tsy efa nampahory-tena tamin'ny anaranao va izay, tsy efa nifadianina tamin'ny anaranao va izay, kanefa ny zavatra ambaran'i Jesosy Kristy dia tsotra, tsy fantatro akory ianareo na avaiza na avaiza, mela amiko ianareo mpanomeloko fa tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko mandova ny fanjakan'ny lanitra, fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra, ary inona ilay sitrapon'Andriamanitra? Ilay marina ara-tsoratra masina mitakian'Andriamanitra ho arahantsika atsakany sy andavany. Andeha hiverenantsika ny zavatra efa natomboka tamin'ny farany, satria fampaherezana lositsika, tsy kilalao, tsy sangisangy, fa ny ananantsika toe-panahy araka an'Andriamanitra mba hahafantarantsika fa na inona mety ho toe-tsain'ny olona manoloana ny faharesan-dahatrany,
ary na inona tokom-pivavahana misy azy ny zava-marina tsy edikevitra dia tsotra ihany tokana ny Andriamanitra izay manana fahefanany amin'ny fitsarana ny ty izao tontolo izao ity ary tsy afa-miala ao anatin'izay famarinany tenin'Andriamanitra izay niza fa tsy maintsy miara-ny fitsaran'Andriamanitra na ny tsara na ny ratsy na kristianina na tsy kristianina na mino na tsy mino satria Andriamanitra no nahary tongotra matanana antsika. Andriamanitra no nahary amin'izao tontolo izao azy isika fa rehefa miny manampy tsofina manoloana ny antso izay ataony tsisy azon'Andriamanitra atao tsony ka tonga dia tsy maintsy hiarany fijaliana ny fahoriana hiarany loza ary ny tena mampatahotra dia ilay fahaverezana mandrakizay irenantsika vakiny ny Jona toko voalohany ny andininy voalohany sy faharoa ary tonga tamin'ny Jona zanaka amin'ny tahozy ny tenin'i Jehovah nanao hoe mitsangana makanisa ny Ninive ilay tanàna lehibe ary miantsony amin'ny hamelezana azy fa tafakatra eto anatrehako ny faratsiny. Nisy iraka nampanaovan'Andriamanitra ny Jona mpaminany ho any amin'ity tanàna anankiray ity dia ny tanàna Ninive izay fantatra tsara fa tamin'izany vanim-potoana izany dia ndreny vohotry ny Asirianina ary mijery ny zavatra ataon'ny firenena rehetra Andriamanitra ary fantatritsika fa ny firenena Asirianina dia tsy firenena manana ny Jehovah ho Andriamanina izy fa manana ny Andriamanina manokana izy izay anteherany kanefa tsy Andriamanitra izay tena mitaiza azy hanana toe-panahy feno fahendreny fa saika Andriamanitra mitaiza azy ao anatin'ny filibana ao anatin'ny ady ao anatin'ny fitsangatsangana sy ny faratsiana maro isan-karazany. Raha mitantara tamin'izany vanim-potoana izany dia anisan'ny firenena faran'izay masika ny firenena tao amin'ny Ninive izany hoe firenena tena pietraketraka firenena mpamon'olona firenena tsy mijery izay ho avy fa firenena mampitondra fahoriana indrindra ny fahavalony miaina ao anatin'ny faratsiana tanteraka mihitsy ary tsy mahajery an'izany fotsiny Andriamanitra satria araka ny resantsika hoe na dia mahatoky ary izy ireo fa tsy Jehovah Andriamanitra no tena Andriamanitra fa manany Andriamanina dia ny zavatra mitranga sy ny iraka nampanaovina ny Jona mpaminany dia mba ampiritreritra ny mponina tao Ninive fa tsy mahavonjy ny Andriamanitra izay hivavahany fa tsy misy afa-tsy Jehovah Andriamanitra izay ny tompon'ny Jona no Jehovah afaka mamonjy azy afaka mamaly azy ary tsy afabela ositsika manoloana ny fitsarana mba hatonga antsika hieritreritra ihany koa anatrehan'izay rehetrarehetra izay hoe tsy rarahan'ny kristianina fotsiny ange ny fahafantaran'Andriamanitra fa rarahan'ny firenena rehetra na dia mihevitena ho jaintilisa ary izy ireo mieritreritra hoe anka tena tsy fotom-pampianarana hiainanay izany ka tsy hanaraka an'izany fa ny tanjonakendren'Andriamanitra dia ny ahafantaran'ny olona rehetra mihitsy fa Andriamanitra no tsy maintsy tompo ny teny farany zavatra hitan'Andriamanitra satria izy no nanao an'ity izao tontolo izao ty ahoana moa tsy ahafantarany ny fiainan'ny olona rehetra ny fiainam-pirenena ny fiainan'ny isam-batan'olona fa nalahelo Jehovah satria ny faratsiana sy ny fahotana miaina ny mponina tao Ninive tafapaka amin'ny lanitra izany hoe ao anatin'ny tena zavatra mahadiso hevitra an'Andriamanitra mihitsy ny fiainany efa tena mivarilavo tanteraka mihitsy ary raha ny fiainan'ny mponina tao Ninive dia tahaka ny manao an'Andriamanitra tsy misy fa izay tiany atao ihany no atao ny raha ny Jona ary nisy zavatra mikendren'Andriamanitra zavatra voalohany indrindra tsikaritr' fa tafapaka amin'ny lanitra ny faratsiana ny mponina tao Ninive naniraka ny Jona izy ary nisy fikasan'Andriamanitra izay ny tanterahany nampitaina tamin'ny alalan'ny Jona hoe dana ilazao ny mponina ao Ninive tafakatreo amiko ny faratsiana ary ny zavatra faharoa ho avy aho izy hamely izany tanàna izany zavatra tokony ho tsapantsika eto Andriamanitra tsy mba mamely tapoka izany mihitsy
fa andriamanitra milaza de mimeloha ny zavatra kasainy atao na tsara na ratsy. Zay ny fomba an'andriamanitra, izy tsy mietraketrak' zany. Ary ao anatin'izay filazana loza nataony tamin'ny mponina tao Ninive zany, de misy tanjona kendren'andriamanitra mba hahatonga nyreto olona reto tena hafantatra mihitsy hoe tsy afa-bela manoloana ny zavatra nambarany Jona mpaminany izy. Ho asiako Ninive ozy tafapaka amin'ny lanitra ny fahotany Ninive, mampiomana izy, zany hoe ny loza teto tsy mbola niatra fa fampiomanana ho an'ny mponina tao Ninive tamin'ny alalan'ny olona zay nirahany, olona zay nifidiany mampafantatra azy ny marina na ino ny mponina ao Ninive na tsy. De torak'izany koa ny amin'izao vanim-potoana zao, matoa miala nenina ao anatin'izao teny fampahirezana zao, miala nenina ny fitoriana ny filazantsara, de ny tanjona kendren'andriamanitra fa tsy kendreny ny mpitoro filazantsara. Raha tena mpitoro filazantsara matahotra an'andriamanitra de zao ny ahatonga ny olona rehetra ahafantatra an'andriamanitra sy ahatonga ny olona rehetra hiverina ho amin'i Jehovah Andriamanitra, fa tsy hoe atao ny fitoriana ny filazantsara mba hanangonana olona, hisaritana olona, habe isan'ny olona ao anatin'ny fiangonana. Raha izay fotsiny, tsy zay ny tanjona kendren'ny filazantsara, fa ny tanjona kendren'ny filazantsara de ny ahatonga ny olona hafantatra an'andriamanitra mba hiainany miadana sy sambatra ary ny azao miantoka ny tena famonjena. Ary zay no mahatonga antsika hoe ao anatin'izao teny fampahirezana zao, mety maro ny olona manaraka tsakany sy andavany ny hafatra zay ampitainy, fa mety maro koa mety hoe mijery fotsiny fa manao tsinotsinona satria mety eritreretiny hoe tsy miray fiangonana aminy, tsy mitovy finoana aminy, de manao atsirambina ny amin'izany zavatra rehetrarehetra zany. Fa fitiavan'andriamanitra atsika mihitsy ny antony fampahirezana, fampitandremana mba hahatonga atsika tena ho tafaverina amin'andriamanitra, tsy hanaovantsika tsinotsinona ny fiainam-panahintsika ary tsy enteratsika amin'le zavatra maresy lahatra atsika, fa ny ahafantarantsika ny marina satria hitatsika fa fampahoritena ny tanjona kendrentsika manazava ny fifadikanina ary betsaka ny faharesentahatry ny olona zay tsy mifanaraka amin'ny soratra masina. Ary indraindray raha miditra tsehatra ao anatin'izay mihitsy ny mpitoro filazantsara, mamahana zavatra tsy mifanaraka amin'ny soratra masina zay tanterahan'ny olona ka mihevy tena le olona fa tena mivavaka, kanefa eo anatrehan'andriamanitra ny mampatahotra sao de ho tonga mitsika ny tenin'i Jesosy Kristy hoe lazaiko marina aminy, lazaiko amin'ny marimarina tokoa amin'izay vanim-potoana zay hoe tsy fantatra akory ianareo ny tsy hatonga tsika ny ainina. Ary amin'izay vanim-potoana zay tsisy afaka ilaza eo anatrehan'andriamanitra hoe tsy fantatra ny marina, fa andriamanitra milohan'ny loza zay hiatra de mampafantatra izy ny marina sy ny lalina tokony izoran'ny olona. Ary zany ihany koa no afatra pitain'andriamanitra, misaotra an'andriamanitra tsika efa miaina ao anatin'ny andro fanavotana, tsy ny fahatsarahantsika na ny fiandehanantsika mahitsy eo anatrehan'andriamanitra ny mahatonga ny loza miala amintsika, fa marika ny famindrampon'andriamanitra ary tahaka an'izay zavatra napetraky ny fitondrana hoe na de eo ary na de efa manompoka resy ary ny valana retana de tohizana hatrany ny fiapetra, fa firy amin'ny zanak'olombelona ny mahatakatra ny hevitr'andriamanitra ao ambadiky reny fiapetra takiny ny fanjakana, takiny ny firenena mbola ho tohizany reny. Fa zany mihitsy ny zavatra kendren'andriamanitra hoe raha amin'ny zavatra ranofa ary vitatsika ny manaja ny fiapetra, fa misy nefa miloza tsoro amantany de ny fahaverezana mandrak'izay zay ametrahan'andriamanitra ny fiapetra hoe tsy hoe rehefa afaka kely ny loza de hiadana sy mandro fa izay ajanona daholo ny fiapetra, fa baiko n'andriamanitra mitsika mba hiambina, hitandrina, hanaja tsara ny fiapetra ary amin'izao eritreretintsika fa ao anatin'ny fandresena ny valana retiny zao mety eritreretintsika hoe tokony ho tsara ny fiapetra, fa ao anatin'izao indrindra ny tokony hitandremana satria tsy fantatritsika ny rapitso, ny zavatra azo antoka de zao ihany, tsy maintsy misy ny loza ary tsy fantatritsika inona daholo ireo loza hiatra ireo, fa ny soratra masina no mampafantatra an'izany. Isy loza tsy misy to azy zay tena miatra lavitra nohon'izay zavatra efa hitatsika, fa mba tsy hatonga ny loza hiatra tapoka amintsika de zay no mahatonga an'andriamanitra mampitandrina aloha ka naroviana hipohiran'izany rehefa mitandrina ny olona, tsisy atahorany satria
ny faneken'ny olona sy ny fanajan'ny olona ny fipetra apetrak'andriamanitra dia toko azy fiarovan'andriamanitra azy ary mahita lalina foan'andriamanitra amonjena ny olona zay tena matahotra azy. Teto Jona ny rahana amponina anankiray zay tsy mahafantatra an'andriamanitra, tsy tonga dia namely andriamanitra, azon'andriamanitra nke ny tonga nanapotika amin'ny tanàna ny Ninive, fa nitanjona kendren'andriamanitra dia zao mampafantatra ny reto mponindreto tsy afabela manoloana ny fitsaran'andriamanitra izy. Teo anatrehan'izay nefa manahoana ny fandehan'ny tantara ary etontsika no misintona lesona hoe tena inona ny kendren'andriamanitra ao anatin'izay fampahoritanyizay, inona ny zavatra andrasan'andriamanitra ao anatin'izay fiverenana amin'i Jehova amin'ny fifadikanana sy ny fitomanina sy ny fampahoritanyizay. Aza ny fonareo, aza ny fitafianareo ny tritriarina fa ny fonareo misy zavatra kendren'andriamanitra fa tsy hoe arak'izay hitiavantsika azy no mahatonga antsika hifady anina, fa misy antony manokana no tokony hanosika ny olona hiditra amin'ny fifadikanana. Nefa Jona ozy nitsangana andositra ho an'ny Tarsisy ny 7 hiala eo anatrehan'i Jehova ary nidina tany Jopa izy ka nahita sambaka ny Tarsisy dia nandony karamany ka niondrana taminy hiara-mandeha taminy tao ho any Tarsisy hiala eo anatrehan'i Jehova. Ohatran'ny zavatra nanaitra, tsy hoe tsy mahalala an'i Jehova Jona, fa tena fantany tsara mihitsy Jona, fantatry Jona koa Jehova Andriamanitra ary matoa ny rahan'Andriamanitra izy dia olona mahafantatra ny toetran'Andriamanitra, olona no fidian'Andriamanitra manokana nametrahany andraikitra ampity izany amin'ny mpiarabelona aminy. Ny zavatra nahagaga nefa na dia fantatry Jona ary Jehova tsy nainy tsara velatsy Jona nandositra izy fa nytanina mipetraka nga moa tsy fantatr'Andriamanitra nitoetran'ny Jona. Tena fantany tsara mihitsy amin'ny Andriamanitra azy raha irahako ty Jona ty dia andositra izy. Ary matetika eo no mahadiso hevitra ny olona satria amin'izao vanim-potoana izao irerehavana mihitsy ange le hoe tena lasa mpanompon'Andriamanitra, lasa mpaminany, lasa mpitandriny, lasa mpitoro ny filazantsara ary be deaibe ny olona no misisika anatanteraka an'izany, tsy miandro ny antson'Andriamanitra fa mandeha tsy voizina taka ny lakanjejo ary zay ny mahatonga ny fitoriana filazantsara miolana satria ao ambadiky ny fanekena le asa zay heverina fa asa avy amin'Andriamanitra tombontsoa mitadiavin'ny olona anika mivoana any amin'ny tsy izy daholo ny fitoriana ny filazantsara rehetrarehetra ary zay tsy zakan'Andriamanitra zay ary zay ny mahatonga an'Andriamanitra maniraka ny mpanompo satria andro farany zao tsy tian'Andriamanitra ho tonga amin'ny fahaverezana ny olona dia maneraka mpanompo izy. Ary teto Jona tsy azo lazaina hoe tena tanteraka teo anatrehan'Andriamanitra fa raha nitoetra ny mpandositra fotsiny tsy tokony izy ny fidian'Andriamanitra fa misy antony manokana satria afaka mifidy olona arak'izay tiany io Andriamanitra io ary tsy ny fahamarinana na ny fahamasinan'le olona fotsiny no hifidianan'Andriamanitra n'le olona fa le faharatsy mihitsy le toetran'izay fa fantatr'Andriamanitra mihitsy no hifidianan'Andriamanitra ny olony ary Andriamanitra no mahafantatra fa vitany Jona no manatanteraka ny asa izay tanterahany na dia irahana ary izy ka andositra satria nisy tanjona nikendren'Andriamanitra tao anatin'izany rehetrarehetra zany. Raha tsy jery fotsiny tsika ny tantarany ny fidianana ny Mosesy zay tarika ny zanak'Israely ho any amin'ny tany Egipta, ivoaka tao amin'ny tany Egipta andehany amin'ny tany Kanana. Mosesy ange tsy niara-ny aina tamin'ny zanak'Israely hatrany ampendoany hatramin'ny fahazazany sy ny fahakelezany fa Mosesy dia zaza notaizany Farao nanany fiainan'ny Egiptiana izy ny fihinany ny Egiptiana ny fihinany, ny fisotrony Egiptiana ny fisotrany, ny toetran'ny Egiptiana ny toetrany, zany hoe toetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Kanefa Andriamanitra no nahafantatra azy hoe tena olona mendrika tokony hitarika ny zanak'Israely izy noho izay fiodinan'izay satria fantatr'Andriamanitra mihitsy ny toetrany hoe izy mety mahavita na dia tsy mendrika tahaka an'izany ary. I Mosesy dia ny fidian'Andriamanitra ihany, tsy ny fahamarinana na ny fahamasinany fa izy dia olona tena hoe toetra Egiptiana mihitsy no nananany fa tao anatin'ny fifidianana azy no nanamboaran'Andriamanitra azy mba ahafantatra ny Jehova
ifikotra am Jehova ary hiala am'le toetra tsy mendrika zay nanana le nitaizana azy tao amin'ny tany Egipta mba atonga azy atoky an' Jehova sy hitaiza ny olona ho am' Jehova. Ary Mosesy de nafantatra tsara mihitsy satria niainany zany fivavahan'ny Egiptianina zany, fa rehefa teo anatrehan'i Jehova de natsapo Mosesy tsy misy dikany fivavahan'ny Egiptianina. Anika nainandresy lahatra ny olona hoe Jehova ny tena Andriamanitra. De torak'izany keo Jona misy antony manokana matoa Jehova nifidy an' Jona mpandositra, fantany Jehova de milonge fa mpandositra Jona, kanefa zay toetran'izay mihitsy ny fitianan'Andriamanitra azy satria tsy maintsy ho tafaverina amin'ny lohany izy ary ho vitany atsakany sy andavany ny adidy sy ny andraikitra napetrak'Andriamanitra taminy. Lasa nitsoky Jona niditra tao anatin'ny sambo andeha ho any Tarsisy, nandositra tsy tapa-kevitra ny anatanteraka ny asan'i Jehova satria Jona hotsika mahafantatra an' Jehova fantany tsara fa rehefa Jehova no miantso mametraka andraikitra sarotra tanterahana, andraikitra mitaky tena fanolora-tena, andraikitra tena tsy vitany olon-tsotra ny andraikitra apetrak'Andriamanitra ary andraikitra tena hitakin'Andriamanitra fanadinana tahaka ny ataony afatra any amin'ny Jakoba, aza de samy mpampianatra be ange vao mafimafy aminay mpampianatra ny fanadinana ao arinao tsy maintsy ho adinan'Andriamanitra mineraka mpanaoviny ho atsika mpitory filazantsara na iodika vitsika na iodika vanana mety hoe mahazo ny tombontsoa ara-nofo eto amin'ity zao tontolo zao ty tsika, mety tena miavaka tsy mitovy amin'ny hafa, mahazo vola rena sy voninahitra fa aoka tsy ho adinitsika fa ho adinan'Andriamanitra tsika rehefa tonga ny fiverenan'i Kristy, rehefa tonga le andro fanavotana lehibe ho adinan'Andriamanitra tsika araka ny tokony ho izy ve mitoritsika amin'ny filazantsara satria tsy kilalao ny fitoriana ny filazantsara fa haim-panahan'ny olona eo am-pelatana ny mpitory filazantsara ary ho adinan'Andriamanitra eo amin'ny fahaverezan'ny olona vokatry ny fampianarana tsy izy rehetrarehetra. Ary zany indrindra ny taoman'Andriamanitra atsika am'izao vanim-potoan'izao ary ny fitoriana ny filazantsara tsy hoe mivatana amin'ny sarababen'ny olona fa ny fitoriana ny filazantsara mivatana amin'ny olon-drehetra na mpitondra fanjakana izy na olon-tsotra na mpitondra fivavahana izy na iverina fampimotsotra na olon-dehibe izy na tanora na ankizy ho an'ny olon-drehetra ny fitoriana ny filazantsara satria tian'Andriamanitra andova ny fanjakan'ny lanitra ny olon-drehetra. Ary zany indrindra ny tokony hisaintsainana manoloana ny andraikitra zay apetraka tsy vitany hoe eo amin'ny sehatra ara-panahy fotsiny fa na eo amin'ny sehatra ara-nofo ary ho adinan'Andriamanitra avokoa ny olona rehetra ny amin'ny andraikitra napetrak'Andriamanitra taminy tao anatin'ny fahavelomany tsisy afabela amin'izany. Ary zay zavatra zay mitsapo an' Jona hoe iza no anaiky ho adinan'Andriamanitra amin'izany, aleo mitsoaka fa tena adidy masina, adidy sarotra ndrao de tsy tafita ny afatra. Nandositra Jona kanefa tao amin'izay le toera fotoana nansosiran'i Jona zay inona ny zavatra mitranga manamarina le hitantsika tany amin'ny Joely afatra mba tonga ny olona hiditra ao anatin'ny fifadikanina tsy vitany hoe misy loza anjo fa raha mijeritsika ny Joely toko voalohany de nisy ny efa loza nanjo de nisy ny fitarainan'ny olona tratra ny loza de nisy ny anatra zany hoe efa nisy loza ny atra. Ary ny toko faharoa nahitantsika hoe misy indray ny loza mananontanina efa anjo de antsona ny olona mba ho tonga amin'ny fibebahana. Taorinan'izay raha mihaino ny olona de zao nirotsaka ny fitahiana, ny bebaka ny olona farany nirotsaka ny fanahy masin'Andriamanitra satria amin'ny andro farany ozy no andatsahan'Andriamanitra ny fanahany amin'ny nofo rehetra. Ary zay le filatsahany fanahy masina zay anokatra ny masom-panahy ny olona afantatra ny marina satria ho avy ny fitsaran'Andriamanitra ka zay ny teny ratsy ny fanahy masin'Andriamanitra de ho any amin'ny fahaverezana fa zay nanaiky le fanahy zay narotsaka Andriamanitra de tsy ara-ny fitsarana izy fa andova ny fiainana mandrakizay. Ary zay le fanavotana hotsika ny andininy faefatra ka hatramin'ny fafito de jereo tsara nge fandehan'ny tantara ny andininy faefatra sy fadimy
fa jehova ozy natonga rivotra mahery teny ambony ranomasina dia nanonja mafy ny ranomasina ka dia efa nila hovaky ny sambo dia raiky tahotra ny matoloha ka samy nitaraina tamin'ny andriamaniny avy sady nariny tany anaty ranomasina ny zavatra tao an-tsambo mba hampatony loza fa jona kosa zay efa nidina anakao anaty sambo ka nandry reniko ny toromaso zay ny zavatra mitranga rehefa nandositra jona niditra tao anaty sambo andeha ho any tarsisy na tonga rivotra mahery andriamanitra ary nanantanina ny loza daitra ny matoloha sy ny olona rehetra tao anatin'ny sambo ary azo antoka fa reto olona zay niditra tao anaty sambo reto satria ty sambo andeha ho any tarsisy ty dia karazan'olona maro no tao karazan'olona mpivarotra amin'ny firenena maro isan-karazany samy manany fotokevitra iainany samy nanany fombany samy nanany zavatra fikiriny samy nanany ny andriamaniny ary jona koa mba isan'izany nanana an' Jehova ho andriamanitra tsy olona nafantatra an' Jehova daholy reto olona rehetrarehetra reto kanefa Jehova andriamanitra fa tsy reto andriamanitra ny vavahan'le matoloha reto natonga n'le rivotra mahery ka tsy hoe tsy mahafantatra an' Jehova reto olona reto ka tsy hatrano ny loza fa fanamporofona fa andriamanitra ny tompo marika na inona tao amin'ny olona rehefa hatonga loza io andriamanitra io tsy maintsy miatra ny loza vokatry ny fiodinan'ny olona dia zao tonga ny rivo mahery ary fantatra Jona tsara kanefa ny fahafantarany Jona an'andriamanitra dia zao tsy taitra tamin'izany izy olona nirahany izy fa lasa izy natory tao anaty sambo ny olona rehetra nefa tamin'ny vanim-potoana io nitaraina samy niantso ny andriamaniny taka ny zavatra mitranga nanerina zao tontolo zao izany tsy niantso ny andriamanitra zay nivavahany na mpandala ny fomban-drazana na kristianina na musulmana na boudista samy niantso ny andriamaniny ary tsika tsy tsara nandreny fanompompivavahany reny fa ny zavatra ambaratsika fotsiny dia hoe Jehova andriamanitra irery any no Jehova ary matoa misy ny famonjena dia ampahafantarin'andriamanitra fa Jehova andriamanitra irery any zay ivavahan'ny kristianina zay any no afaka hitondra famonjena ary efa nisan'ny lesona lehibe azontsika sotomina ao anatin'izay rehetrarehetra zay hoe tsy miankina amin'ny andriamanitra ivavahan'ny olona fa miankina amin'ny Jehova andriamanitra na inona farisendahitry ny olona ifikitra amin'ny andriamaniny everiny fo andriamaniny rehefa tsy Jehova tsy azo mivarim-bavaka eo anatrehan'izany ary tsy masakana ny loza hiatra kanefa dia hojerevantsika amin'ny manaraka hoe inona na tonga ny terivo mahery ty tena tsy loza nananotanina intsony fa loza efa niatra arak'izay hitantsika tany amin'ny Joela toko voalohany ny nahatongavany loza ozy ny fitarainana sy ny anatra misy tanjona kendren'andriamanitra ho an'ny Ninivenina ny rahanany Jona kanefa ny olona tao anaty sambo tamin'ny tarsisy no tratra ny loza inona ny aton'izany rehetrarehetra zany dia ho hitantsika moa ny famarinany teny soratra masina tsy maintsy nijerevantsika izay satria manady aditsika inona ny zavatra tokony atao ao anatin'ny fifadikanana matoko sy mino hafa men'andriamanitra herintsika mba ahafahantsika manana faharetana iaino sepetra rehetra apetrak'andriamanitra mba tsy hatonga ny loza hiatra amintsika andeha hivavaka isika Jehova andriamanitra ray io misaotra anao indray izay satria nanomboka amin'ny taona anay tsy kelikely ianao iondrika eo anatin'ny soratra masina tsoka amin'ny mandinika mba tsy hatonga anay ho voavitaka fa mampahafantatra anay ny tantara sy ny hevitra tianao ampitaina mba tsy hadiso hevitra ny vahoaka anao tsiraray avy tsy tapona fiainana aminao fa matomana ny andriamanitra zay ivavahan'ny olona dia samy manantena ny fiainana mandrakizay kanefa tsy misy lala tokana afahana mahazo zany fiadanana mandrakizay zany afa-tsy ao aminao irery any dia misaotra anao ny amin'ny teny rehetra zay nomenao dia meo faharetana amin'ny alalan'ny fanainao masina ny olonao tsiraray avy tompo mba tsy hanao atsirambina ny fiainam-panahany ka raha fantany fa tena marina ny teny izay ambara dia meno hery mba hatoky ankatò satria antoky ny fiainany sy ny fiadanany sy ny fiarovanao azy zany rehetrarehetra zany matoky izay fa ny fotoana foizany rahany atoto hitondranao famonjena ho amin'ny olona rehetra zany rehetrarehetra zany dia
isaoranay ianao Jehovahandriamanitra ray satria Andriamanitra be famintrapo ianao, dia misaotra indrindra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny Tompo amintsika mandrakariva.